farantony e vao disy programme anao dia saly miarabanao tonga sondray atao anatin'ny fandarana ny atanyrano amin'izao farantony izao joanarazana koa toy miaraka aminao farantona moa dia samy à la recherche du bon plan daholo ny tsirairay avy hoe aiza ny ale inona no atao nefa misy ny programme mamotika anao izay moa ny resahantsika androany hoe vao disy programme anao dia potika amin'izao farantony izao amin'izao zao dia betsaka ny manao programme dia miaraka andeha hivoaka boaty hiaraka andeha hisotro toaka hiaraka andeha hanao fety hanomana fety any amin'ny trano tonton tontine cousin cousine mety ao an-tranonao mijery io mihitsy ary ny hanomanana an'ilay fety dia efa hoe ianona mividy toaka ianona manao an'izao ianona manao an'izao satria ny tanjona tena hoe hidefolona tanteraka tena hanalazy tanteraka tena hanontsy fanao rehetrarehetra satria zay no rivotra hoentin'ny devoly amin'izao farantony izao kagakaga ianao hoe nandritra ny taona rehetra ianao zao ohatra ary tena variana ny asa ny anatra tsy tafiditra tao anatin'izany zavatra rehetra izany fa rehefa tonga ny farantony dia izay ny zavatra tianao atao izany ve dia zavatra normal hitanao fany satria tena fetsy ny devoly dia mandefa rivotra an'izay izy izay ny tanjona anao afaka mijery ny vaovao nge ianao ny vaovao tamin'ny herintaona ohatra amin'izao farantaona dia afaka mijery ianao listan'olona maty listan'olona tratran'ny coma éthylique listan'olona ihany koa mety namoy fo fa nilozan'ny sipany nilozan'ny olona niaraka taminy raha ohatra izy ianao hoe sao dia mamorona ary afaka mijery ny vaovao tamin'ny herintaona ianao fa izay ny zavatra nitranga dia mbola izay koa ny zavatra hitranga amin'ity raha vao disy programme ianao dikan'izay ianao zany mila mahafantatra hoe inona le programme ho ataoko sao dia disy ny programme ho ataoko sa ianao ve mbola hiditra anatin'ilay lista manaraka le hivoaka vaovao amin'ity farantony ity hoe ianao indray le ao anatin'ny lista ferapara ve sanatria ianao indray le olona ho voapozina amin'ny sakafo ve sanatria ianao indray ve ohatra ny listan'le olona andeha hovainginany amin'ny hôpitaly amin'ny voalohany taona ohatra minao fa tsy izay le tianao minao fa tsy izay le tanjonao amin'izao farantony izao fa mila tonga saina ianao fa matoa ianao mahita an'izao vidéo izao dia mbola tian'Andriamanitra ianao tsy ho potika mbola tian'Andriamanitra ianao tsy ho simba nefa Andriamanitra tsy afaka maniry anao ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny bokyny Deutéronome any ozy izy hoe ino ozy izy apetraka eo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana fa misafidiana ny fiainana mba ho velona ianareo Andriamanitra indray tsy manery fa Andriamanitra manome safidy malalaka safidinao manana libre arbitre tsika miaraka amin'ny Jesosy tsy hoe akory hoe vozonana ianao vao hoe ndao fa hiaraka amin'ny Jesosy amin'izay ianao vao ary no fa safidinao io anjaranao zany misaina kely hoe ahoana za ve andeha ary amin'ilay potika sa za andeha ary amin'ilay fiainana satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe tandremo izy fa voatariky ny fitaky ny satana ianareo izy fa fantatritsika ny afetseny any amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa andininy faraiky amby folo any misy an'izay fetsy ny devoly ary tsy mamela mahazo anao izy ny tanjona anao dia potika ianao ho ravy ianao ho faty ianao fa ianao rehefa tsy tratra anao ianao nandritra an'izay taona izay efa misy plan izy amin'ity farantony ity dia sahy ianao maranitra kely sahy ianao misaina kely amin'izao fotoana izao hoe tena ho tombony anavy ny zavatra ho ataoko amin'ity farantony ity sa hoe le andeha hamotika anahy sa hoe za ve zany dia andeha anenina amin'ny voalohany taona iny satria io zany ianao izay ataonao amin'ny farantaona ihany no hamaritra ny voalohany taona anao izay arahanao amin'ny farantaona ihany ny arahanao amin'ny voalohany taona sady tandremo ny devoly nge tsy hoe tonga dia devoly be eo no hitanao io fa ny olona ny ampiasainy olona ny ampiasainy aprisika anao eo sotro toka olona ny ampiasainy aprisika anao foana ny olona ny efa misy manomana plan hoe ohatr'izao ny atao amin'iny atsenaiko kely fotsiny iny dia aveo hoentiko ary dia ampisotroko an'ry dia aveo anjaranareo indray zao miaraka aminy aveo hoe mahafantatra olona efa tratra an'izany ke ianao mety ianao koa ary ny anisan'ny mety efa nanao an'izany fa fotoana izao ahatongavana saina any zao efa mahititsika amin'ilay vaovao reny havana samihavana ihany no mifanotrika mifampamosavy maty ny sakafo namana ihany mamoaka sary manala baraka an'ilay namana rehefa mamy tsirara tery izy
tena mahakivy le zavatra mitranga moa fa zava-misy moa zany évidence zany fa tsy hoe zavatra foronina fa anjaranao no misafidy. De raha ohatra ianao ka tonga saina amin'izao fotoana izao de ndana makany am-piangonana tsy miteny anao hoe ndana ary amin'ny fiangonana zao na zao fa na katolika ianao na protestant ianao na fiangonana zandriny ianao na fiangonana évangélika ianao ninninona izay mety aminao fa mandehanana amin'izay toerana misy Jesosy fa any misy fiarovana ho anao. Fa rehefa tsy miany amin'ny toerana misy Jesosy de apotika anao zany sady efa miteny anao zay tsy mampitahotra anao fa zavatra hitranga aminao zay ary ny amin'iny volana janvier iny ianao de efa ho hitanao sy anenina ianao fa tsy maniry anao an'izany zay ny antony zao fandaharana zao fa fotoana zao tsy apotika anao avinao fa anangananao avy tsara miaraka amin'ny Jesosy de mandeha any afarano de atombo miaraka amin'ny Jesosy ny taonanao. De mino fa nangalanao décision na tonga saina zay fandaharana zay anampy be anao ihany koa amin'izao farany taona zao. Aza mety ho voafitaky ny devoly ianao fa fotoananao zao andehanana amin'le lalana tena izy. Mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany Joanna Razanakoto niaraka taminao mirary fety sambatra ho anao miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny ankohonanao ihany koa de tahiny Jesosy.